Alarobia fahafitamroapolo Jolay roamroapolo sy roarivo magnanombola tsara akorialy topolahy sy topoko vavy izay ny ampagnajanganao agnaraka ny fampalamavao hatramin'ny farany eto amin'ny radio Antsiranana firazantsara amin'ity androany ity. Vao eo anivon'ny prefekturan'ny Antsiranana no anomboantsika ny fampalamavao amin'ity androany ity. Manoloana ireo fitarainana maro ataon'ireo ponina eo anivon'ny fokontany tsirairay avy izay tonga ao amin'ny prefekturan'ny Antsiranana dia misy ny fagnovagna ireo filohan'ny fokontany sy ny lefitry ny fokontany eto atapy-tanànan'ny Antsiranana, zany hoe atao agnatin'ny fokontany 5 eto atapy-tanàna. Fokontany enina eto Antsiranana no voakasika ity fanovagna ny filohan'ny fokontany ity raha ny fagnazavagna nataon'ny prefekturan'ny Antsiranana Andriamatoa Mananjara Lucien. Ny tsy fahasalamagna, ny tsy fipetrahan'ireo olona ao anivon'ny fokontany ireo eo amin'ny fokontany izay andraiketany no isany nanaovagna izao dingana lehibe indesiny magnavao ny bureau vaovao eo anivon'ny fokontany eto atapy-tanànan'ny Antsiranana izao. Fagnatsaragna ny fitantana raha am-panjakana dia nisy fikitiana ireo kambagna anivon'ny fokotany tamin'ny farany teo. Izy io zany araky ny lalana manan-kery mahakasika fokotany. Dia ny didim-panjakana na ny décret 2009-890 tamin'ny 2 juillet 2009. Io zany narahany. Zany hoe nahazo aloha zahay fitaraigna avy amin'ny fiarahamonigny vanim-ponigny agny anivon'ny prefecture. Io fitaraigna io zany tsy tamin'ny andro zao vao tselatsela ifao fa efa ela dia tonga amin'izay zany rehefa hita ary-tsapa ary-tsikatro koa fa mipaka marigny amin'ny fiainan'ilay fokontany ilay zava-nisy. Agnatin'izany nisy lehibe ny fokontany maty, misy ny marary tsy afaka mahavita le andraikitra intsony, avy eo koa nisy nagnano cumul de fonction zay tsy afaka ampivadina amin'ny asany lehibe ny fokontany. Dia niraisiny zany fepetra fanolorana izy io. Zay zany le fepetra natao teo. Izy io zany lehibe ny fokontany vitsy, avy eo koa lefitry ny lehibe ny fokontany. Zay zany natao. Dia izay rehetrarehetra zay mifagnaraka amin'io décret resantsika io. Mariko eto, mitanitana antsika hoe magnino mo tsy fifidiana agnaraka volantsika. Iarahantsika malala ny lampandragnatsika dia milaza fa ny olo mbo fidy eto amintsika dia ny maire, ny député, ny sénateur, regny tegna olo mbo fidy. Fa ireo ao anivon'ny fokotany ireo ny fanehoan-kevitry ataon'ny olo mponina eo anivon'ny fokotany magnano ary indrindrandrindra en cas de renouvellement général zay voalaza ny article numéro 7 amin'io décret voalazako teo sa ino renouvellement général eo anivon'ny commune. Ohatra hoe raha ny voalazany rehefa novagna tanteraka ny ben'ny tanàna sy ny conseil dia tokony misy fagnavaozana fokotany. Zay zany voalaza amin'ny article 7 io. Fa hatreto mbola tsara misy zany. Ka raha niaraka tamin'izay zay vao nandeha fifidianana isan-karazany resantsika teo. Ka tato ary tsy samba ny raha nanendrika raha iny zany préfet efa nisy amin'ny district maro jiaby reo ary nataony namako teto taloha teo. Ka zay zany ny tegna tanjony tsisy zavatra hafa fa hitsinjovagna ny hampandeha ny raha mbahoaka, raha ampanjakana eny anivon'ny fokotany. Zay zany antony nandraisany io fepetra rehetra. Rehefa voasonia amin'ny daty nanaovagna sonia azy iny dia manan-kery izy io. Ka ny fiangaviagna amintsika dia voalohany hotony antsika agnaty an'izy io ary indrindrandrindra koa ireo tompony andraikitry ny antefana le notification dia agneky amin'ilay famindram-pahefagna atao. Fa ny tombotsoa dia hoe hampandeha ny raha ampanjakana, raha mbahoaka iny fotony iny fa ny vahoaka dia tegna sarotiny. Fa zahay dia tsoriny amintsika ny mariny fa nahazo fitaraigna momba zay. Misy ataon'ny mponina avy agny amin'ny fokotany, misy ny taratasy tonga iny aminay dia zay zany nandraisana. Ny fampiasana ny tontolon'ny numérique noho antsika ny fampalamavao amin'ity androany ity. Ao anatin'ny vanim-potoanany firoboroboan'ny numérique maneran-tany isika amin'izao fotoagna izao. Manoloana izany anefa dia tsapa fa i Madagasikara no ambany indrindra amin'ny tany fampiasana ny internet. Hatreto dia fantatra fa 23.300 mponina eto Madagasikara ihany
no afaka mampiasa izany raha ny fikaroagna nataony la plume.mg. Raha tokony ho izy anefa dia ny olona rehetra no hisitraka sy afaka ampiasa ity internet ity indrindra amin'izao vanim-potoagna moderna izao. Manomboka eo amin'ny sekoly ambaratonga fototra ka hatrany amin'ny université dia tokony hisitraka ny fampiasana ny internet eny hatrany amin'ny toeram-piasana maro samihafa ihany koa. Amin'izay resaka Covid-19 hitantsika fa tamin'ny Covid-19 zegny najano zegny mpianatra tsy mahazo mandeha l'école mba tsy hiparitany arety. Dia teo zegny natsapa fa izy koa zegny raha fa nisy internet zegny olo jiaby afaka nisitrika izy karaha ataony an-dafy zegny tamintsika ta Madagasikara teto dia afaka mbala mianatra fo zegny regny zanakatsika regny tamin'ny fiboana regny na tamin'ny confinement regny. Décembre 2020 dia nanao hetsika antsoina amin'ny teny frantsay hoe inclusion numérique des enfants et des jeunes malgaches NEWS27 izay iarahana amin'ny fanainga. Ny tanjony dia ny ahafahan'ny olo-pirenena malagasy ny ankizy ny tanora hisitraka ny zo numerika izay anagnany sy ny fanaovana ny adisisika mba sitrany rehetra izany. Ny fitadiavana ny vahaolagna ho amin'ny fampiasana ny tontolo numerika eto Madagasikara sy ny isian'ny fikonan-doan'ireo mpisetra isan-tsokajiny eto Madagasikara ny mba ampidinana ny fampiasana ny internet ho takatry ny saramambe-bahoaka indrindra fa ho any ankizy sy ny tanora no agnisan'ny katsahany Liberté 32 araka ny fagnazavagna nataony Amady Sara Maeva responsable Zarahay eo agnivon'ny lycée. Mba hotaka ny faefambidiny rehetra ny sarany fampiasana internet ary hotaka ny saramambe-bahoaka ary koa mba ho hisy ny éducation numérique eo anivon'ny sekoly hatramin'ny éducation de base zany ka ito jusqu'any amin'ny lycée ary mba ho avy koa ny fotodrafitrasa eto an-toerana. Ankoatr'izay dia nisy ihany koa ny fanifanana ireo ankizy sy tanora izay hita fa mbola tsy mahay mampiasa ny informatique ary ampianarana ihany koa izy ireo ahay ampiasa ity internet ity ho amin'ny zavatra tsara mandrakariva. Manokana ataonay amin'ny mikasika hoe bien-être en ligne sy ny sécurité en ligne zegny. Noraisiny ary natolotra ny commune urbaine Antsiranana ny lalana rehetra izay nasiana fagnamboarana eto tapitanan'ny Antsiranana ny alatsinainy lasa teo igny izay niarahana tamin'ny projet PADEVE na ny programme d'appui de développement des villes d'équilibre. Nangasitraka ny fitondragna ny ben'ny tanànan'ny Antsiranana Andriamatoa Javodzara Jean-Luc ny amin'ity fotodrafitrasa izay natao fampandrosoana ny tanànan'ny Antsiranana ity. Ary namafisiny ihany koa fa ny tsirairay avy no tokony hiaro tanteraka izegny indrindra fa ireny kanalindrano eto tapitanan'ny Antsiranana ireny. Androany nandray ny fotodrafitrasa sy atao projet PADEVE ny commune. Androany tsika nandray ty dégagement ouest voie interne matsara ny lakan-drano boulevard le mur de Villiers meny zay maître d'ouvrage ny fanjakana atao amin'ny aménagement zay ny tenenina anazy any commune. Antsika zao reto fotodrafitrasa reto nahazo tsika, nahazo raha tsara tsika, mahay raha tsara tsika, vita izy io nahazo raha tsara tsika, anjaratsika vahoaka tsiraikaraiky eto tamin'ny tanànan'ny Antsiranana ny mikolokolo zay fotodrafitrasa zay misy amin'ny fokotaninazy any. Fa nagnanaovana anazy io dia ny fidifidina aby fokotany jiaby mahazo ny anjarany zay mbola tsy nahazo izy io mety ahazo amaray. Ke tena saroty nizaka amin'ny teny hoe marigny fa asanay ao amin'ny commune io fa i commune zany atsika jiaby eto atsika ny tompony, atsika tompony mila mikolokolo raha tsara zegny ny afatra mbarako. Eto ny tegnako misaotra fanjakana hoe ataovy asa nangatany mere, misaotra izareo zay mpikarakara mizahazaha micontrôle ny fandehan'ny asa, misaotra
ny orinasa nagnano ny asa. Afapo ny commune urbaine de Gosserez. Afapo ka faly ravoravo. Ambarako ndraiky nahazo raha tsara tsika. Zay mba exemple raiky tokony ataontsika eto an-tanàna eto. Ka zay hitanareo ekipe jiaby io, ny tompony asa, ny mpanomea vola, ny zegny hoe dia niray zay teto. Firaisan-kina ny fomba niasanay tamin'ny fagnamboarana io PADEVE 1 io teto tamin'ny tanàna Antsiranana. Ke tsika tompony koa atsika tsy ahazo karaha io koa, atsika tsy ahazo karaha io koa, ke samiaby kolokolo mba aharitry ireo asa vita. Izy boka volaniko zay. Samiaby magnano la polisy amin'ny fokotany misy izy agny. Miara-miaigna atsika eto. Tsy zahay fo, tsy vitanay ametraka polisy munisipaly raiky isak'olo. Matoa misy atra agnaty kanaly agny, atsika fo magnary zoagny. Atsika fo mandrora mantsilagny aminazy io. Ataonay izy io asanay konay. Zay magnefa etra, zay gn'ataontsika an-tanàna an-diego eto. Avatra boka ty. Normal vavanareo zegny. Ataonay izy io fa mba mitandrema zalahy. Ty commune za, commune tsy raha imera ndraiky ekipinazy amin'ny tragno be hôtel de ville ry. Commune zegny atsika jiaby amin'ny tanàna eto. Samiaby ndraiky kanaly tsy bozy. Atsika tsy ahazo karaha io koa zao. Atsika tsy ahazo karaha io koa. Misôra Zagnahary, misôra ny mpanomea vola, misôra ny fanjakana, misôra tsika jiaby. Vola tsika vahoaka nagnano zio. Mandrora matsilagny, raha tsy mety amintsika gasy zegny. Ke samia magnano polisy isaka fokotaninazy agny. Aza lotovina ny kanaly fa boucher io. Dobo ny namagna sasany ka no avy agnabo agny boucher io. Eto fa zegny ny priorité-tsika eto. Fa diovina, jiro, lalana, kanaly, dobon-drano. Zegny tsika eto raha efatra zegny. Ampia zahay au président zay mba afaka magnampy anareo. Tapitra ny fampalalam-baovao-tsika tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka anao nagnaraka hatramin'ny farany ka sitratsika ihany koa ny technicien izay nikirakira sy nampita zegny mivantana tagny aminao tagny magnano veloma ho amin'ny magnaraka indray veloma tompoko.